Iratsika lafomba vahoafy fa indray kosa isika nanatateraka fanadiovana faobe ny boriboritany fahadimy androany tamin'ireo fokontany izay miisa 17 ao anatin'ny tanjona ny ananana tanàna madio ary ho fitaizana ireo fokon'olona ihany koa. Tsara ny manadio fa tsara kokoa ny tsy mandoto. Io ny teny filamatra entiny eo anivon'ny boriboritany fahadimy mandritra ny hetsika fanadiovana faobe izay nitanterahireo fokontany 17 misy ao anatiny. Androany moa no fotoana entinay ety amin'ny boriboritany fahadimy anaovana fanadiovana faobe erahan'ny boriboritany fahadimy izay manana fokontany 17. Ny antony dia fanomezana ny asa izay fanataon'ny olomben'ny tanàna amin'ny resaka fahadiovana sy filaminan'ny tanàna. Dia androany no hevitra entinay anatanteraka izany dia hoe tsara ny manadio fa tsaratsara kokoa ny tsy mandoto. Dia izay no hevitra entinay voizy amin'ny rehetrarehetra eo ary amin'ny mpiara-monina aminay satria ny andro androany dia ny fokon'olona mihitsy no entanina. Fokon'olona mihitsy no entanina anatanteraka ity fanadiovana faobe ity. Dia rehefa avy eo izany izay manentana ny fokon'olona koa amin'izay hoe tsara ny manadio fa tsaratsara kokoa ny tsy mandoto. Nankasitraka ireo fokon'olona tonga namaly ny antso ny sekretera jeneraly ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Be dia be no ny vahoaka amin'ny tanatin'ity arrondissement ity tonga marobe mamaly ny fanentanana izay tokony sy ny fanadiovana zany. Izay fahadiovana izay anisan'ny tena tanjona, anisan'ny lahara-pahamena ezahany komina amin'ny fotoana izao. Tsy hijanona hatreo ny hetsika fanadiovana tahaka izao raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra fa mbola itoy any amin'ny fanadiovana ireo tatatra sy lakan-drano izay atao afaka 10 andro raha ela indrindra. Izao hetsika izao moa dia fiara-miasa miaraka amin'ny komina Antananarivo renivohitra, ny mpamafa lalana, ny fikambanana RF2 ary ny fokon'olona.